Riavana malala mpifaliana trano azo antsika miona toy izao fampizara mofinaina fampahery koa satria tenin'Andriamanitra dia sakafom-panao antsika. Ianareo zay voantso an' Jesosy Kristy malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alatsinainy 7 Mey 2022 imanjina antsika aloha hevitra hoe mampahery ny fanahy masina. Andeha riavana ideran'Andriamanitra isika. Midy arahany Jehovah fa tsara izy, fa marak'izay famindram-pony. Midy arahan'Andriamanitra avy indrindra, fa marak'izay famindram-pony. Midy arahany tompony tompo, fa marak'izay famindram-pony. Izay matsoara antsika fony sika ambany toetra, fa marak'izay famindram-pony. Ka nanio hery namonjy antsika ho afaka tamin'ny fahavaritsika, fa marak'izay famindram-pony. Izay manome hanina sy nofo rehetra, fa marak'izay famindram-pony. Midy arahan'Andriamanitra ny lanitra, fa marak'izay famindram-pony. Amen. Vavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay io, Andriamanitra pampahery ianao, ka miasa amin'ny olona tsiraray eo amin'ny fiainany.
ho amendrika anao tompo ny saotra, ny tera ary ny laza, ny voninahitra no ny anaranao masina satria mpanafaka ianao. Tompo mpanotsy zay, ko no ny fahotanay dia mamindra fo aminay. Sosomadio zay mba fakeloka, ary dio zay mba fampahotana. Fa ny fananao masina zay, randray nofinaina avy aminao indray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinainantsika amin'ny niterevana malala dia hitanao ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko voalohany, ny 15 ka hatramin'ny 17. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Tamin'ny andron'i Heroda mpanjakan'i Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isan'ny atokon'ny Abia, ary ny vadiny dia avy tamin'ny taranaki Arona, Elizabeta no anarany. Ary samy marina teo anatin'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy manatsiny araka ny dia tsy mifitsipika rehetra nomeny tompo. Ary tsy nanana zanaka izy, fa momby Elizabeta, ary samy efa antitra izy mivady. Ary nanao raharaham-pisorona teo anatin'Andriamanitra Zakaria araka ny fandimbiasan'ny atokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny tompo kandory didikazo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny didikazo manitra. Ary nisy anjelin'ny tompo niseho taminy teo ankavanan'ny alitara fandoroana ny didikazo manitra. Ary nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra Zakaria, fa efa ninona ny fangatahanao, fa Elizabeta vadinao dia teraka zazalahy aminao, ary Jaona nataonao anarany. Ary ho faly sy ravoravo ianao, ary maro ny faly amin'ny raha ahaterahany. Fa ho lehibe ao anatrehan'ny tompo izy, ary tsy sotro vaina toka, sady ho fenona ny fanamasina hatrany ankibon-dreniny aza. Ary maro amin'ny zanak'Israely nampodiny amin'ny Jehovah Andriamanina. Ary izy andeha alohany amin'ny fanahy sy ny amin'ny herin'i Elia, mba hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny marina. Amboatra firenena voahomana ho an'ny tompo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Nofinaina ho antsika anio Lika toko voalohany 15 hatramin'ny 17, izay milaza ny amin'ny haterahan'ny Jaona. Hita ry havana ny amin'ny hoe ny mpino ampahirizy fanamasina, manao ahoana? Mijoro amin'ny asa fanompoana. Mijoro amin'ny asa fanompoana. Mpanompo tena niavaka tokoa Zakaria sy Elizabeta, vadiny, nanana fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra. Ary voalaza eto ny hoe marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, saingy efa antitra kanefa mbola tsy nanan-janaka ihany. Na dia teo aza nefa izany dia tsy niemotra ary tsy niala tamin'ny fanompony izy ireo, fa nijoro hatrany manatanteraka izay nanendrena azy. Noho ninona? Noho ny fahatsapan'ny fomban'Andriamanitra ny fiainana. Ny mpinam-pahirizy fanamasina koa ry havana hita amin'izao dia izao, tsy njovin'Andriamanitra ny fiainany, tsy njovin'Andriamanitra ny fiainany. Ny fijoroany tamin'ny asa fanomponana tonga Zakaria ho voatendry hanao asa fitsoronana sy hiditra amin'ny efitra masina tao amin'ny tempoly. Sarobidy taminy io fanendrena azy io, indro naniraka ny anjely ny Andriamanitra ka laza tamin'ny fikasanany amin'ny fiainany ho avy, ny 13. Ny olona-mpahirizy fanamasina ka mitoetra amin'ny asa fanomponana nanendrena azy dia tsy adinon'Andriamanitra, tsy njovin'Andriamanitra ny fiainany. Fa zao koa ry havana, ny mpino ampahirizy fanamasina dia zao mandray fitahiana, mandray fitahiana. Ananjanaka Elizabeta vadin Zakariana dia efa antitra sy voalaza fa momba azy. Zaza tena miavaka no omen'Andriamanitra azy ireo, zaza no fianonan'ny fanamasina trany ankibon-dreny, zaza hananandraikitra manokana eo amin'ny tantaram-pamonjeny zao tontolo zao, zaza nahafatodro-maso azy mivady, kanefa koa dia zaza entin'Andriamanitra maneho ny famindram-pony, maneho ny fanavotany zao tontolo zao. Mandray fitahiana ny mpino rehefa ampahirizy ny fanamasina. Tiany koa ry havana ny tenanao, ny amin'ny fampahirizy ny fanamasina io, ahafahanao mandray fitahiana satria afaka mijoro amin'ny asa fampony ianao, satria tsapana koa ny fitsinjovan'Andriamanitra anao eo amin'ny fiainanao. Raha izany dia voninahitr'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay laza ny amin'ny asa fanamasina eo amin'ny mpino ampahirizina, ka hijoroana amin'ny asa fanompoana sy hitsinjovan'Andriamanitra ny fiainana ary indrindra andraisana fitahiana. Tompo, vavaka aminao izay ho amin'ny firenenay, hiasa mahery aminay ny fananao masina, hitondra famonjenao anay,
indrindra anatin'izao fampelezan-kevitra ary efa fifidian'ny ifakaiky izao ny amin'ny solombavam-bahoaka. Ianao malala ny zavatra rehetra, koa ampio ny firenenay anjakan'ny fahamarinana sy ny fankatiavana. Vavaka aminao zay ho an'ny marary, bokasianao dia anana fanasitranana. Hitahinao ireo manandraikitra amin'izany koa. Ampiononanao ireo manamanjo, anomanao ireo marisikiola sy ireo sahirana. Tahio ny fiazakazanay, ny asa fivelomanay, ny fikasana tsara rehetra, ny fianarana, ny vavakay. Dia atao ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamody anay, sady efa nampianatra koa ny vavaka manao hoe: ranay ao izay ny an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izy anina saza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay miloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny fotoana riavana ny tsodrana tolotra ianao aminaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho. Raha iza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana no tanakavana amin'ny fahamarinako aho. O Jehovah Andriamanitra Israely. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.